Zay ny amin'iny fa efa miroso kelikely ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra koa isika eto Madagasikara. Manoloana izay vona mety hitranga dia efa miomana fatratra ry zareo avy eo anivon'ny Bngrc isoroka na ihany koa andray ny andraiky ny ao anatin'ny loza mety hitranga amin'ny fotoanan'ny fahavaratra. Efa mivonona ary efa manatanteraka andrana fiatrehana nanomboka androany amin'izay mety loza hitranga mandritra ny vanim-potoana fahavaratra ny avy eo anivon'ny birao nasionaly miandraikitra ny famonjena amin'ny loza voajanahary na ny Bngrc. Nisy ny Dr Randretaina Lemon, sekretera-panatanteraka eo anivon'ny Bngrc, ny lesona izay azo nitsoahana tamin'ny rezana loza nateraky ny rivo-doza arona tany Toliary tamin'ny taom-pahavaratra 2024-2025 iny. Fa ao anatin'izany ihany koa dia isy ny fiaraha-miasa amin'ny firenena mikambana mahakasika indrindra ny fitantanana an-tranga na loza voajanahary ary isy ny fomba fiasa vaovao amin'ny famonjena ny olona izay arahana fampiovarana ireo olona tradoza. Rehefa vita izay dia hiakatra eto Antananarivo hanao le atao hoe leçon apprise nationale, izany hoe ireo lesona azo tsoahana tamin'ny taom-pahavaratra 2024-2025. Vita izay fanatsoahana lesona izay jerena zavatra mety, jerena zavatra tsy mety ho hatsaraina. Vita izay dia hiditra amin'ny atao hoe mise à jour ny plan de contingence isika. Dia iny indray zany mise à jour plan de contingence iny no entina hiatrehana ny taom-pahavaratra manaraka. Na izany atsy dia maro ihany koa ireo hetsika efa natao zany raha tsy hiteny aho afa-tsy ny atao hoe relèvement précoce izay nahatongavana tamin'ny firenena araka ny fankatahan'ny Bngrc, expert ny firenena mikambana ihany koa mijery ny zavatra atao momba zany atao hoe relèvement précoce zany mbola ao moa izy amin'izao fotoana izao mba haresahana ihany raha ohatra azo atao fa ity ny restitution hoe ny relèvement précoce dia fomba fiasa anankiray zany hoe ahafahana sahady manarina ny fiainan'olona sy mitsinjo lavitra amin'ny fiatrehana ny loza zany fa tsy vitany hoe réponse fotsiny samy hafa amin'ny hoe famaliana amin'ny ankapobe zany fa na ny andro voalohany ary dia efa variky voalazany dia efa azo hitsinjovana sady hoe sady voavonjy ny olona misy ihany koa tanjona lavitretraka amin'ny fampivoarana ny famerenana amin'olony sy fampivoarana ny fiainan'ny olona. Akoatr'izay dia efa nisy ihany koa ny resaka momba ny eo amin'ny filazana fanairana isan-karazany momba ny antsoina hoe alerta zany izay iova ho loko zany amin'izao fotoana izao ny saina satria raha hatramin'izay saina sikololona ny Bngrc dia menamena foana fa mba miova tricolore ohatran'ny ny olona zany hoe maitso mavokely ary mena izy rehefa tena tonga zany ilay loza. Marihana fa omaly alahady fa 13 volana Oktobra no andro fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny famonjena ny loza voajanahary na ny journée mondiale des risques et catastrophes izay nomena sehatra bebe koa ny sempana sy ireo marefo ao anatin'izany.